noho ny famondram-pon'Andriamanitra miantso sy ny fidy anay hitondra ny teniny ray amin'ny fiangonany izahay mpitandrina ranjaka vola zao anafarany anareo ray amaranana ty volana mey nampanantenany tompo hery ho antsika izao ary io tantarany nanirahan Jesosy mifitopolo lahy nandeha tsy roroa ny aloha azy ho amin'ny vohitra rehetra efa alehan'io lioka toko fahafolo no toy ny amin'ny tianatsika ty volana mety tamin'izany fianarana izany na dia ny mpahany kely monjany indiny fa 740 ka hatramin'ny 420 ihany azy efa ampo atsika amin'ny tinana zany volana mey manontolo zany nampanantenany tompo hery ho atsika izany verina avy any zay nanirahana nanirahany Jesosy azy izy 70 lahy raha ndeha tsy roromo zany hoe dia firy izy firy groupe izy 35 fois 2 égale 70 fito amin'ny telopolo andiany zany reo nandeha tany amin'ny vohitra sy tanàna rehetra zay efa alehan'ny tompo azy verina avy any reo amin'ny kafaliana sy faravoravona fatratra fa naninona nanaiky azy ireo ny fanahy nohony noho ny anaran'i Jesosy ary io no ifikira atsika io anaran'i Jesosy io anarana io no hanomenatsika ty ambany masoandro ahazoana famonjena fa io anarana io any kio no any anarana atahorany devoly amin'izay anarana misy rehetra ty ambany masoandro rehefa tonona ny anaran'i Jesosy mirifatra miala Satana fa tonga ny mpanjaka ny mpanjaka Jesosy 171 mpanjaka malaza fantatra eran-tany ekeny eran-tany ho iaho zay rehefa mba tonga any amin'izay sehatra andresena lahatra andreo zanaka dia hoe nany tsy mino azy nge anaka nany tsy mino an'Andriamanitra azy lay za te manoratra tantara jereo any amin'ny dictionnaire anareo any tsy maintsy manoratra ny anaran'i Jesosy Kristy na aidi anao domini androny tompo na bc before Christ avant Jésus-Christ dia apetrany le daty na izy anoratra tsy maintsy apetraka amin'ny référence anankiray dia izy ny anaran'i Jesosy Kristy ananaiky anay ny fanahy noho ny anaranao iny mpianatra hoy Jesosy zaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra tsy dia ohatran'izany feoko zany koa ny feona varatra za fotsy mba mody mianatra n'izany varatra fa misy taitra ihany anao izany azy mainka fa varatra ny refotra ao latsaka avy tany an-danitra ndao mba jerentsika kely fa nisy inona tao an-danitra tao Apocalypse toko 12 tsy manontany amaioly ianao am'izany ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy Apocalypse toko 12 ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy tsy sarotra tadiavina io fa ny amorina dia tonga dia ao ary nisy ady ho aho tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera lay dragona ilay mena rana ely lay atao hoe devoly sy Satana zay
mamitaka izao tontolo zao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny ko miaraka nazera taminy. Sao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, izy ty tahaka ny varatra tia ino izy eo avy tany anjeny resy fa resy tany izy dia ty izy mody mba maninona mirevitrevitry ny varatra eo mampiorory fotsiny mampitahotra fotsiny fa valy efa resy zany ataovy mazava tsara ao an-tsainao tsy atahoranao zany hoe misy dia voly ao tsoko fa valy efa resy io. Sarony ry zany fiedinediny ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny mpisorona be mainka fa lay lehilahy saika namary tena hoe afaka mirano io lehilahy io ao. Sarony ry ny fiedinediny Pilato tamin'ny fotoany hoe zay vitiny aminy Lazary mpanjaka mpanjaka asio vato be eo asio fitomboky ny fanjakana mailazana fa mikatonao mandrakizay ny am'izany lehilahy Jesu Kristy vy Nazarety zany nedinediny ry nametrahana miaramila teo safady aminareo zany fampiasan'ny olona miambinambina an'io rehetrarehetra io nasaina ny ambina teo maravarany fasana teo atao fa vitatreo ny ady Satana efa resy avy tany an-danitra tany io nedinediny io atsitana ho any tompo rolamonja araka ny tantara ao misoratra masina nisy rolana nina teo akaiky ny varavarana mipetraka ny akanjo rolamonja tamin'ireo anjely aminalina saika irahan'ny tompo tamin'ny fotoana ny samborana an Jesosy tao Getsemane rolamonja dia nitaraboka tariny miaramila enjera tery sokafan'izy rolany varavarapasana velona ny tompo tsangana izy resy teo Satana fanondroany raha tany izy resy Mikaela sy ny anjeliny taty izy nitsakitsany tompo tamin'ny lohany fa ny fahafatesana no fahavaly farano resy nitsakitsany tompo nitsanganany tamin'ny maty zany zay hery nandreseny Jesosy Kristy fahafatesana zay lazainy amin'ny 520 amin'ny liko toko 520 hoe toko fafolo hoe indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy hery andresenareo ny hery rehetra nana ny fahavalo anareo ka tsisy ampaninina nareo akory zany io fivavahantsika io tsy fivavahan'ny olona resy zany io tsy fivavahan'ny olona mialokaloky zany io fa fivavahan'ny bondage nataony sasany teny anglisy fotsiny izy ary anana ry dia lazainy fa azy Jesosy antsika koa Jesosy mpandresy io ino zay anaran'izay winners any antsika bondage gasy miresaka dia gasy ny teny manatrika fety nafinahitra zay tamin'ny zoma natsangan'ireo ankizy ireo au thème de leur promotion ny hoe ny maha malagasy zafady anaka responsable organisateur ianao tamin'izany fa gaga ny hira aloha le atao ty hoe boto fa tsy boto zanantsika fa boto hafa seconde boto zany izay hira rehetra nataony tsany fiandohany ka hatramin'ny farany English songs tsisy hira malagasy hay zany ty mamalagasy ane zanako ty oa tena nomboka tamin'io aho eo mpanatrehako ny zanako teo na inona fanazavana na inona antony inira tsy teniteny hafa afa-tsy ny teny malagasy ko aho amin'izay fandresako amin'ny olona rehetra
tsy mahazo ny teniko izy dia mitady mpandika teny izy. Vazaha ray monja miaraka taminay rehetrarehetra teo, teny vazaha ny fampiresanay. Vazaha ray monja izy zany nazaka ny trano fa zay menakavy miaino amin'ny teny vazaha ny resaka atao rehetrarehetra teo. Messieurs, je vous invite. Non, tsy zany ho aho. Jesosy Kristy mpandresy, zany io Andriamanitsika. Indro fa nomeko anareo fahefana, mety nareo mandresy ny hery anana ny fahavalo rehetra ka tsisy ampaninana anareo zany. Ary aza mifaly satria naninona nameky anareo fanahy fa mifaly satria amen. Voasoratra any an-danitra ny anaranao. Ndao sika mba hijery kely zao boky ny soratana zao. Exodosy 2:3. Ho hitanao ny adivarotro Mosesy. Exodosy 2:3. Vakina ndraiky amin'ny 3 mahazava ny resaka. Boky fahiro amin'ny Baiboly zany Exodosy any olona. Boky faharoa amin'ny Baiboly. So dia mitaditady any akaiky ny salamo any fa ela be vao tonga any. Exodosy 2:3, andiny fa raiky amin'ny 3 sy ny 2:3 hoe ary Mosesy dia niverina ho ao amin'ny Jehova ka nanao hoe ndrisy efa nanao fahotana lehibe ty firenenty ka efa nanao andriamanibolamina ho azy. Ary ankehitriny engane ka mela ny fahotany anao. Fa raha tsy zany mifona aminao aho, vonoy eo amin'ny bokinao zay nisoratanao ny anarako. Mosesy zany efa tena resy lavitra, tsy misalasala mihitsy, fa voasoratra ny anarany ao amin'le boky isoratan'Andriamanitra. Fa izy ny adivaritra ho an'ny firenena. Zany ange io delirantsika io e. Na inona fokana atao amin'ity tany ity, mifona ho an'ny Madagasikara sika, mifona ho an'ny Malagasy sika, vao mainka fa ho an'ireo tompona andraikitra rehetra, na tompona andraikitra nampandroso izy, na tompona andraikitra nampiemitra izy, mifona ho azy. Fa raha tsy hamela ny elo ianao tompo, raha tsy hamaiky ianao mela ny eloko ny fireneko, mifona aminao aho, vonoy ny anarako ao amin'ilay boky nisoratanao. Asa mba izy ny sanao tahaka zany. Vonoy ny anarako ny tompo raha tsy avelanao ny eloko ny fireneko. Ny anankiray aza ny anarany solo anatin'ny lisitry ny kandida fotsiny fa dia azafady tsy zany ny mamaika zao a. Mainka fa hoe any amin'ny boky any an-danitra. Teo vao navelan'Andriamanitra ny elitsika tamin'ny famakinany Malakia 3:7, 9:40. Ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy, ary Jehova niaino ka nandre zany, ary nisy boky nosoratana teo anatreny ho fahatserovana zay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Fahatserovana an'izy zay matahotra ny Jehova sy izay mihevitra ny anarany. Ary ianao havako mba mihevitra ny anaran'Andriamanitra va ianao. Zany olona te andresy amin'ny anaran'ny tompo zany, mba mihevitra ny anaran'ny tompo ianao. Manao ny fahasarom-piarinao raha sanatria tenitenen'olona ratsy eo anaran'Andriamanitra ao io. Sanatria anaovan'olona teny Yesu io anaran'Andriamanitra. Alleluia ho an'i Jesosy Kristy. Nefa zaho mahalala fa tsy marina zany. Manahoana ny asampiarinao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponao io. Voasoratra any an-danitra ny anaranao. Ho iaho mpianatra mba ngeza koa zao bokin'ny tompo zao. Ngeza zao bokin'ny tompo zao. Tsy ohatry ny bokin'ny témoin de Jéhovah. Vetivety Apocalypse 4:7. Ary matetitetika mandalo bokin'ny Mayol sika zany. Andiny voalohany any dia ampy atsika. Apocalypse 4:7. Andiny voalohany. Manao kajikajy ndray sika very le ny anarantsika anaka tamin'ny herinandro ny fanahy masina. Matematika be izy io. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona, ary nisy 4,400 sy ray hetsy 144,000 nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny handriny. Mba maka taratasy kely ianao ho an'izay tsy tonga tamin'ny herinandro ny fanamasina. Rehefa tonga ianao tamin'ny herinandro ny fanamasina dia efa ampy anao iny, tsy mila manoratra intsony ianao. 144,000 égale io le tsy hain'ny témoin de Jéhovah io. 12 fois 12 fois 10 puissance 3. 12 ampitombona 12 ampitombona 10 miampy 3. 12 voalohany foko 12 ny Israely. Mazay somary tsofoka kely makany amin'ny fahalalana Tsipriany. Fantaro nahazony Jakoba ireo zanany 12 ireo avy tamin'ny vadiny Lea sy ny vadiny anankiray Raely, avy tamin'ny mpanompo vaviny Lea Zilpa ary ny mpanompo vaviny Lea izy zay anaran'izay Zina. Olona efatra zany niterahany Jakoba nireo 12 fokony Israely ireo. Raha teny tsotra dia hoe tsy nanana ny fahatanterahana teo anatren'Andriamanitra akory Jakoba, nefa niraisin'Andriamanitra. Zay raha atao teny tsotra. Tsy nanana fahamasinana ampy andresena lahatra an'Andriamanitra Jakoba, fa niraisiny. Ny 12 ny apôstôly 12 lahy. Dia ianareo mahafantatra ny ray monja amin'ireny efa malaza be. Izy Jodasy, fa izy moa niala tamin'ny toerana zay nividianana azy. Dia soloina ny Matia, fa fantatrao ny tantaran'ny apôstôly. Raha atao amin'ny fahatsorana mpanarato ireo. Ry Petera zany any ampanaratovana ny antsoiny osia ajanony aratony zay tsy hoe ery diplômea. Olona mpanarato, olo tsotra. Mpivarotra trondro izy zany, dia olona misy fofona trondro. Fidiny Jesosy ompianana. Ka aza misy sanatria avy aminao io mieritreritra hoe tsy mendrika zany fividianan'Andriamanitra anao zany. Ka ianao nanamely tena ao. Za efa tsy izy izy ianao manaka. Fa tsy hoe tsy izy zany. Fidin'Andriamanitra ianao. Ny 10 anatin'ilay 10 miampy 3 ampitombona 3 ampitombona 3 firy zany 7 ampina iray. Dia 3 voalohany ny fahamasinan'ny tompo trinité masina testamenta taloha, trinité masina testamenta vaovao 3 x 3 9. Io no
atao hoe trinité tokana andriamanitra tokana zay le plus 1 dia ny telo masina 3 fois saint hoy ny Isaia toko fahenina tamin'ny antsonany Isaia hoe masina 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 Jehovah tompony maro zany dikany 144 000 tompoko mba halazao amin'ny havanareo témoin Jehovah any fa tsy lanitra kely batitina kely ohatrany ty akady fotsy ty to mihoatra n'izany ara nisan'ny mponina eto ohatran'ity zany lanitry ny témoin Jehovah fa tsy zany voasoratra ny an-danitra ny anaranao izy misalasala am'zany tsangany tanana ny pastera ohatrany tsy dia azokazokatoka loatra fa tsangany tanana voasoratra ny an-danitra ny anaranao tsy anao nanoratra azy malakitoko fatelo nosoratan'Andriamanitra izy mibabo resina resy tianao lazako tamin'ny zanako maly tamin'ny mariazy hoe tena babo ange ny tompo hoe tianao nye ny tompo tena no tena ho faty amonjy anao izy fa tsy no tsy ny atsaranao zany raha ny aratsinao io molotra lavabenao sy ny moronao petakorony io a tsy tiany anao fa no izy resy lahatra amin'ny tianao dia tiany tena tiany anao dia nisoratany anaranao mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo raha tany aminay tany ananina tany zany natao rehefa drefitra nitehaka ny faly hoe hay ny anarako iza any an-danitra finareo aho zay tsy mitehaka amin'izany tsy any an-danitra ny anarany ianao salasala amen ho tehiriziny tompo anatin'ny bokiny io ny anaranao satria efa nividiny tamin'ny rano io lafo vidy inanoratany anaranao anatin'ny bokiny io tsy ranomainty tena ranomainty fa nisoratana tamin'ny fanan'Andriamanitra soratana tamin'ny rano Jesosy Kristy anatin'ilay bokyny fiainana ny anaranao sarobidy zany anaka ka lay Andriamanitra tianao ny hitahiry ianao ampahery ianao ary hitaridalana anao amin'izany fitiavany tsy miala aminao mandrakizay zany amen